Dia manampitombona ao amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fifaliana ho andray ny fanatritava aminareo manohy an'izay efa nresantsika tamin'ny fara moa zany ny zavatra resahana eto fa satria ny Sampana Lehilahy Kristiana no manasa dia somary mifantoka kokoa any amin'ny lehilahy zany ny resantsika an'io. Tao anatin'ilay vavaka nataon'ny namantsika teo misy teny tena ilaitsika tsaroana isan'andro mihitsy, tsy hoe tsaroana fotsiny fa ianao mihitsy ny mila miteny amin'ny tenanao. Jereo kely ny baibolinao ao amin'ny Jaona 7:10. Jaona 7:10. Vavaka ray manontolo io toko io no tokona vavaka lava indrindra ao anatin'ny testamenta vaovao ka ny andininy fahatelo. Izao no voalaza amin'ny andininy fahatelo hoe ary izao no fiainana mandrakizay. Zay lay teny izay nolazainy tao anatin'ny vavaka ary io teny io goavana be io. Ary izao ny fiainana mandrakizay. Inona anao hoe fiainana mandrakizay io Jesoa? Mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Raha miresaka zany hoe zany fiainana mandrakizay zany dia fahalalana tsara an'Andriamanitra zany. Isan'andro ianao dia mila miteny amin'ny tenanao manana fiainana mandrakizay aho. Zany ny fiainana kristianina, manana fiainana mandrakizay aho. Dia lazao amin'ny vadinao, lazao amin'ny zanakao hoe manana fiainana mandrakizay aho. Inona ny dikan'izany? Mahalala an'Andriamanitra mitokana sady maro, dia mahalala an'izay ihany koa Jesosy Kristy izay nirahanao. Ary iny ilay lazaiko tamin'ny fampianarana ataoko teto tamin'ny farany hoe isika lehilahy dia tena nofidian'Andriamanitra manokana mihitsy mitovy endrika amin'ny zanany. Ary ny toerana tsara indrindra ahitana ny lehilahy dia aty am-piangonana. Tamin'izay ihany laza hoe rehefa tsy hitanao aty am-piangonana izy tsy lehilahy zay. Ary zany ny mahazava-dehibe ny fitoriana filazantsara tsy maintsy ataon'ny lehilahy mitaonan'ny lehilahy mba ho tena lehilahy marina izy. Fa raha tsy fantany mantsy zany atao hoe lehilahy zany dia teneniko tamin'iny hoe mahireza sy mahatanjaza mataontra mamivadi-po fa mbola ho sahiran-tsaina sy hijaly marina na ny tokantrano na ny fiarahamonina rehefa ny lehilahy no tsy mahalala ny mahalehilahy azy. Ary io zao hitantsika eo ambany masika io fa Jesosy ilay lehilahy ho resantsika izay rehefa avy eo no mivavaka. Anisan'ny toetra lehibe izay tsy maintsy hananan'ny lehilahy zany ny maninona? Mivavaka. Fandraisiko amin'ilay vavaka teo iny fa misy zava-dehibe mantsy izay ho resantsika io ilay hoe ny fahalalana marina an'Andriamanitra. Ary mila mitombo amin'izany tsika. Misy ten'Andriamanitra izay ovakitsika aloha eto am-piandohana alohan'ny hidirantsika amin'ny resahana ny Efesiana 4:17 ny tapany faharoa izay nomena roa dia ovakitsika aloha ny Kolosiana 1 ny andininy 9 hatramin'ny 20. Kolosiana 1 ny andininy 9 hatramin'ny 20. Mirakitra fanambarana goavana izy io ary famatotra amin'ireo zavatra maromaro ho resantsika eto sy izay tsy ho resantsika eto koa kanefa tena tsara ny ahafantarana azy, ahalalantsika azy. Kolosiana 1 ny andininy 9 hatramin'ny 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary noho izany izahay koa
hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara. Tanao resaka fahalalantsika teo amin'ny fiainana mandrakizay dia tafiditra ao anatiny zany ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Matetika rehefa miresaka tsika ny lehilahy dia olon'ny saina, zay ny filazan'ny olona, ary ny vehivavy olon'ny inona, olon'ny fo. Zany moa fomba fijery zao tontolo zao zany raha ny marina, kanefa na ny soratra masina azy dia tena milaza ny mahazava-dehibe ny anjara toeran'ny saina mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Maninona? Mahavokatra. Isika mahafantatra tsara ny dikan'izany hoe mahavokatra. Ny tena fandehany zany dia tena rehefa ny lehilahy no miasa araka ny fahalalana ny Kristy, miakatra ny vokatra e. Mampalahelo raha vao tsy mitandrina tsara sika indrindra ao anatin'ny fiangonana, midina ny vokatra. Matetika foana rehefa mandeha mampianatra no conférence tahaka izao dia misy fotoana miresadresaka dia ohatra mivitsivitsy tsika zany dia raha hoe tsia ahoana hoy Jesosy naiza iangona ny rona telo firytsika zao io ary fa tsy voiza satria ny eny Jesosy ny tena mahamaika azy, tsy hoe nisy olona be dia feno ny trano tsara zany fa ny tena mahamaika ny Jesosy dia misy olona anankiray mahavokatra. Zany ny fantaniana tsy maintsy ataonao. Raha dia milaza matetika amin'ny Kristiana ao amin'ny fiangonana etiko, ny Kristiana anankiray tsy maintsy mitaona olona anankiray Isotry farafakely, ray Isotry na farafakely, tsy hoe tokony tsy maintsy. Azo zany moa dia kosa ve tsy marana, mety aminao zany tsara tsy mety aminao zany dia mahiriza sy mahatanjaha dia anjaranao manohy azy. Toizantsika mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, io ary lahita ery amin'ny Jaona 7:7 mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy Jesosy amin'izay zany zao ny tany saina eto, mbola veriko tsara, Jesosy dia zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Tsy misy Jaona 7:9 prime ka ilaza hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao no meny ny zanany vavy tokana, tsy maintsy zanany lahy tokana. Izy zay zanaka lahy tokan'izay zany no resahany tenin'Andriamanitra eto. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ty ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady eo aminy no naharetany zavatra rehetra, ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny ray ho aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny azo fijaliana nanaovan'ny fampihavanana, eny izy ho izao no fampihavanany zany na ny ety ambony tany na
ny any an-danitra. Ny ten'Andriamanitra sady loha hevitra sika moa anio dia ny hoe lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Io teny hoe fahafenoana io hitantsika tao anatin'ilay Kolosiana ny vakiana teo. Misy dikany lehibe io fa efa maraparana ny fampianaranao zay vao miresaka manokana momba an'io. Lehilahy lehibe, lehilahy. Misy teny zay efa fantatsika loatra fa ny hevitry ny teny matetika tsy mazava na tsy fantatra na tsy napahafantara. Dia zay no anisan'ny mazava-dehibe ty andin-tsoratra masina andraisika ty. Lehilahy lehibe mahatratra amin'ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ny Korintianina voalohany toko 1:20 ny andininy 7. Korintianina voalohany toko 1:20 ny andininy 7. Io lay efa haitsy anjery ho anao ny ten'Andriamanitra. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra. Amin'ny teny grika ny teny hoe loha dia kefale, KEPHALE, kefale. Fa rehefa lalinina manokana io teny Jesoa io lasika hoe teny Paoly io teny Jesoa nampitondraina ny Paoly. Ny teny hoe kefale dia voambolana miaramila. Reto dia manamarika manokana resaky ombianombiana rehefa manao conférence ao dia somary mampahatsiaro mandrakariva fa hadiny ny fiangonana fa ny Kristiana tompoko natsoiny Jesoa Kristy ho miaramila, ary toetrana miaramila io tsy tazanao amin'ny akamaroan'ny Kristiana. Zay ny mahatonga atsika tsy tena afaka miaina marina ny maha-Kristiana. Aka ohatra fotsiny rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa ka alohan'ny hiakatra ny an-danitra ao amin'ny Mateo toko 7:20 ny andiny 7:20 hatramin'ny 20. Izao no lazainy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia zavaiko tsara ho iaho hoe le teny hoe mpianatra ao tsy apôstôlôsy, tsy hoe ataovy apôstôly ny olona rehetra, tsy izany io. Fa ny teny ao le azo nadika hoe mpianatra dia matetesy, MATHETES. Ny matetesy raha ohatra ka voambolana grika any ivelany baiboly, mercenaire midika. Fa ao anatin'ny baiboly commandant midika. Isika ny rahan'ny tompo hanao commando, ka raha ianao zany manao commando, ianao inona? Azonao? Ary izay ilay toetrana miaramila zay tsy tazana eo anivon'ny akamaroan'ny Kristiana. Vokany dia efa nolazaiko tamin'ny conférence nataoko teto, tsy tsara ho azy any mpivady miady zany, tsy azo atao zany. Ary raha ohatra ka miresaka fomba fiteny malagasy dia fadin-draza atsika Kristiana, izany hoe miady mivady zany, fady. Izany raza atsika Jesoa. Misy hira zay eo amin'ny firanao eny razana iray tokoa. Sa tsy mbola nanao an'izany hira zany ianao? Razana iray ihany sika Jesoa Kristy io.
ary io Jesosy io niantso antsika ho miaramila, ny vadinao ia miaramila miara-miady aminao, ka raha ohatra iadinao izy, inona ny dikan'izany? Miaramila miady an-trano. Ny fahavalotsy raisy miaramila namanao vononao, manala baraka io ary be dia be ny kristianina tsy tonga saina mihitsy, ary tompona andraikitra voalohany amin'izany ny lehilahy. Tena miaramila marina ianao moa dia aveto ka tia miady amin'ny vadinao, dia teneno izy tapitra hatrehony hoe any vaovao mahafaly lehibe ho azy zany, tonga dia manana fahasahina, avita ianao ainga petraka tsy ambonin'ny sezan'ny salon. Zahatra amin'izay hoe dia fantatro tsara, miady foantsika isan-kerinandro farafahakeliny inefatra, fa eniko tsara amin'izay androany, fa izaho ty dia miaramila ary ianao miaramila mpiara-miady amiko noho izany milaza aminao aho vaovao mahafaly lehibe, tsy miady aminao intsony amana miketo. Ny lehilahy kristiana rehetra dia mila miteny an'izany amin'ny vadiny, satria izay Jesosy Kristy, izay ilay naniantso antsika ho miaramila. Vao tamin'ny alakamisy tsika na tsy aro iny ny ascension, niakatra any an-danitra ny tompo. O re olona, raha mba fatatsika moa ny heriny zany fiakaran'ny Kristy any an-danitra zany a, mbola voambolana miaramila ihany koa no hitanao ao amin'io marika 9:10 io. Ny fiakaran'ny Kristy any an-danitra dia fanitarana tompony miaramila, zay ny terme na hoe zay ny fomba fiteny grika ao anatin'io marika 9:10 io. Nitariny Jesosy mitobona miaramila, tsy teto ambonin'ny tany ihany fa hatrany an-danitra, ary dia avy ao amin'izay izy no mitarika ny baiko rehetra, raha mba fantatry ny fiangonana zany tena izao tontolo izao fanina tanteraka. Mampalahelo amin'izao fotoana izao ny fiangonana ny fanina, satria tsy mahalala. Efa tsy mahalala moa arak'ilay voalaza teo dia tsy mitombo amin'ny fahafantarana marina ny Kristy. Ao amin'ilay Korintianina 2:2-9 zany a, dia lazainy hoe kefale Kristy no lohan'ny lehilahy. Ny dikany hoe kefale, dikany voalohany indrindra dia kasika. Afantatra kasika daholo aho, miaramila manao kasika. Dia io kasika na miaramila io indrindra tamin'ny andron'ny Romanina, amin'izao fotoana izao efa miamivoatra be ny fanaovana azy. Ny kasika dia misy an'ilay vy be aloha aty ivelany, iny natao andray ny dona mivantana mihitsy. Rehefa misy zavatra mety hoe kapohany olona hazo ny lohan'ilay miaramila ohatra, dia any amin'ilay vy be aloha mikapoka voalohany. Ary zay ny dikan'ilay kefale voalohany, miverina intelo ny teny hoe lohan'ny kefale ao amin'ny 9:17 io. Ny kefale voalohany a dia milaza an'io vy be io. Kristy no lohan'ny lehilahy, i Kristy zany no ilay tahaka an'ilay vy be eo ivelany. Ny zavatra rehetra nampiarina tamin'i Kristy tokony niatra tamintsika fa nitatazan'i Kristy daholo. Zay ny mahakefale azy, zay ny mahakasika azy. Ao ambanin'io kasika lay misy vy be io dia misy tahaka an'io kasika io ihany, saingy natao handray an'ilay dona kanefa mampalefaka azy. Ao ambanin'ilay kasika zany. Io ndray ilay kefale faharoa. Ary ny lehilahy io, ny lehilahy io any amin'ny fahatelo dia hoe i Kristy no lohany, Andriamanitra no lohan'i Kristy, kefale fahatelo. Io sary io a dia mila iainana isan'andro isan'andro ao anatina tokantrano. Mila iainana isan'andro isan'andro ao anatina tokantrano.
ao anatin'ny tokantrano dia isika lehilahy manahaka ny Kristy dia isika no tahaka ilay vibe eo ivelany. Ninninna shok mitranga ao anatin'ny tokantrano ao dia isika lehilahy aloha no mandray azy voalohany. Isika no mandray azy voalohany. Satria nahoana? Satria isika no ariana tahaka an'ilay zanak'Andriamanitra. Isika no manahaka amin'ny toetrany Kristy. Dia isika no mandray azy aloha. Dia zay vao mandray azy ny vehivavy vady ao ambany eo. Zany hoe efa amorti ilay choc. Ny lehilahy zany rehefa misy problème mitranga ao an-trano ka tsy mahatady choc, miala zay ilay vy be dia ilay choc be zany mitotona any amin'izy, tonga dia any amin'ilay vehivavy. Dia aza gaga mihitsy ianao raha ohatra ka tonga dia misy kotaba sy manahirana be ao rehefa tsy nandray andraikitra ianao raha lehilahy dia ilay vehivavy dia mitabataba izy, mitatatata izy, izany tsy mahazaka voalohany le lehilahy. Efa tena ny maniny tompo amin'izany isika no maniny ho amin'izany. Zany mila fantatra isika lehilahy zany fa rehefa isika ny mahay mandray an'ilay choc, misy akony any amin'ny raha vehivavy iny saingy izao amorti. Fa rehefa nysoratra masina midininao, rehefa mahay mandray an'ilay choc raha lehilahy, mahay mandray an'ilay choc fa amorti raha vehivavy, dia voaro ny zanaka ao an-trano. Ary tsy hoe voaro fotsiny izy, fa voaomana indray izy hiatrika ny fanohizana izany iraka lehibe izay ampanaovin'Andriamanitra, na ny zanaka lahy io na ny zanaka vavy io. Raha mijery sika ao amin'ny Efesiana toko 5, jereo kely ny Efesiana toko 5. Anisan'ny andin-tsoratra masina zay malaza be io satria Paoly apôstôly no nilaza azy. Efesiana toko 5 ny andininy 7:10. Zao nambarany ten'Andriamanitra, ary raisy ny famonjena ho inona? Fiarovan-doha. Amin'ny teny grika dia hoe perikefalia. Hitanao le kefalia teo zay hitanao eo perikefalia. Peri zany manodidina, fiarovana manodidina ny loha. Ny famonjena zany izay nomen'Andriamanitra antsika dia tsy afakory fa tahaka ilay kasika teo ihany koa, izay natao fiarovana ny loha. Fa eto ilay fiarovana ny loha dia miresaka manokana momba ny fahalalana marina ny famonjena. Fahalalana marina ny famonjena. Fa inona marina ty atao hoe famonjen'i Kristy ity? Zay natonga antsika namaky an'ilay Kolosianina toko 1 ny andininy 7 hatramin'ny 20 teo. Fa raha tena fantatritsika tsara zany hoe wow, aizana azo famonjena, ary famonjena zay nomen'Andriamanitra io dia tsy natao tazonina ho ahy io fa mila zaraina ho an'ny hafa. Dia zay le lazaiko anao teo, isika Kristiana dia mila mitona olona anankiray farafahakeliny isa-taona mba ho an'i Kristy. Ho avy ny Pentecoste, firy ny Kristiana nitory filazantsara tamin'ny andron'ny Pentecoste voalohany, any amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2. Firy? Misy isa mivoaka zany. Tsy tadidy. Mafimafy. Aza matahotra. Eto ny fanaovana diso. Dimanjato. Dimanjato nisan'ndrareo
izay niara-mivavaka atao amin'ny efitrano ambonindriana nilatsaka ny fanahy masina samy nahazo ny anjara avy amin'ny fanahy masina izy rehetra tsy misy na iray azaka hoe ny anankiray a dia anankiroa mipetraka teo ambony lohany fa ny anankiray tsy nanana izy rehetra zany hoe ny kristiana rehetra ao anatin'ny fiangonana dia hipetrahany lehilahy mitarenafo avokoa ianao eo io zany dia tadidrio fa misy lehilahy mitarenafo izay eo amboninao ianao tsy mahatazana fa nysoratra masina milaza zany ary rehefa nandeha nivoaka ny tory izy dimanjato i-petera no miteny a fa izy rehetra niaraka tamin'ny petera nanazavany amin'ny famonjena tapitra ny toriteny firy no niova fo 3 arivo eo no eo dia ataovy nikaja 3 arivo zaraina dimanjato firisan'olona zany no tokony teny voatona teo enina zany hoe ny kristianina anankiray zany a mila mitona olona enina isa-taona faravakely azonao am'izay zany dia alafisary at-saina ange alafisary at-saina ka ohatra fotsiny a hoe tsika FJKM dia araka statistika amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 5 tapitrisa 5 millions mahery a fa boriboriko 5 millions dia atao vono hoe ny kristianina FJKM anankiray mitona olona enavy ao anatin'ny herintaona firy firy 3 tapitrisa firy nisan-gasy zao mazava ve nytianiko lazaina raha tena mitory marina ny filazantsara isika ampafantarina marina fa inona marina mitakiny Jesoa amintsika herintaona monja dia miova ty firenena ty ary miova mihatsara fa mitory sika sa tsy mitory zay mitory jereo tsara ny asa ny fanahy masina eo no eo tonga dia 3 arivo nangofotra ny fanjakana romanina zay natonga ny fiangonana ny enjeha ny fanjakana romanina satria izy tena miaina zany hoe fantatro izay inoko raha tena mafany ianao amin'izany hoe wow za nahazo ny famonjeny Kristy tsisy resaka mihitsy zany hoe dia efa azoko ny famonjena dia azoko ny famonjena dia nitazoniko sao dia misy maka tsy tafavoaka ianao dia izay ny ankamaroany tsy mahatavavoaka ny fiangonana tsy eto Madagasikara ihany hatrany ampitan-dranomasina rehefa tsy nanao ny asa misionera ny fiangonana dia nangatsika izy ary niemitra izy dia tsy gaga mihitsy ianao raha ny fiangonana any ampitan-dranomasina efa be deaibe no amidy trano fiangonana ary ny sasana azy lasa boîte de nuit nefa trano fiangonana isika mahalala tsara amin'izao fotoan'izao mandeha ny fifidianana filoham-pirenena any Turquie misy 2e tour fa azadinoina fa ilay président amin'izao fotoan'izao zay mbola candidat volano président ny république izy tamin'ny fotoana nahalany azy avy hatrany dia ny fiangonana kristiana no navady no lasa moské nefa samy Turquie zany anisan'ny toerana nampalaza ny finoana kristiana ina ny antony satria niemitra tsy nitory ny filazantsara ary isika lehilahy tompona andraikitra voalohany satria izay natongavany Kristy izy ny lehilahy nitory ny filazantsara fomba fiteny le hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia izy nitory ny filazantsara voalohany vehivavy tsy diso akory zany fa tsy manala mihitsy hoe lehilahy Kristy no voalohany nitory ny filazantsara tamin'ilay vehivavy tonga teo
ny lehilahy no tsy maintsy mandeha voalohany. Ny famonjena dia mila fantatra tsara. Ringana ny olo koa noho ny tsy fisin'ny fahalalana, zany no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia be dehibe ny ringana na ny anatin'ny tokantrano moa dia mahafinaritra be ny ohabolana fa 7-20 ny andiny ny faharoa. Ohabolana fa 7-20 ny andiny ny faharoa. Anisan'ny teny efa famerimberitsika koa izy io a. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Asa raha mba tsaroanao le iteny hoe tsy tsara io. Aiza koa ny ahitanan'io? Any amin'ny Genesis milaza hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Indroa ihany no ahitanan'io teny io miverina ao anatin'ny Baiboly ray manontolo, ny ray amin'ny testamenta taloha, ny ray aty amin'ny ohabolana. Zany hoe ny ray any amin'ny Genesis, ny ray aty amin'ny ohabolana. Tsy tsara. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Dia jereo tsara amin'izay rehefa ampifandraisinao ireo teny anankiroa ireo, ireo andininy anankiroa ireo. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Dikan'izany dia zao, ny lehilahy dia mila manana fahalalana ny amin'ny fanahy. Ny lehilahy dia olona izay tena liana amin'ny fiainam-panahy. Zany no izy. Tsy resaka aminareo eto a mikasika hoe fiainamarina zany no atao hoe fanahy sy ny fiainam-panahy. Fa be dia be ny diso hevitra rehefa miresaka ny atao hoe fanahy io. Fa janiko eo fotsiny iny fa isika lehilahy zany a no olona liana indrindra amin'ny atao hoe fiainam-panahy. Tsika ny liana indrindra amin'izany. Mandeha ny baolina. Eo rakorako ny akamaroan'ny olona mijery baolina izy. Vehivavy, baolina kitra ny resahako. Lehilahy, satria manino? Io baolina kitra io angeka fiainam-panahy io, ny ao ambadika io. Fa ny fiangonana tsy nandray an'ilay izy. Fiainam-panahy ny ao ambadika io. Rehefa andaka baolina Mbappé, jereo tsara mipozina. Tena makabana tsara. Miorina tsara ny tongotra anankiray. Lasa amin'izay ny tongotra anankiray andaka. Fiainam-panahy io. Araka ny soratra masina. Ny tongotra makapoy vehivavy. Ao anatin'ny tokantrano ny vehivavy no apoy. Fa ny lehilahy no zany ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsy dia tena zany mba mila asiny zany a rehefa misy an'ireny le baolina tena lehibe ireny zany any SLK mila miara mijery baolina. Ahoana? Lalao baolina fa ino mantsy rehefa ny lehilahy no miaraka sady zany. Ndraindray mantsika lehilahy zany a mantina be zany, lehilahy Kristiana. Zay. Zao ataoko zao zany ohatrany tsy tena lehilahy Kristiana zao a. Zao ataoko zao nefa natao hoe fiainam-panahy. Za aloha dia mialatsiny aminao a, tsy za loatra mantsy le hoe tena rehefa ty am-piangonana zany aho dia kalma be a. Mihinana rehefa mitodika aza dia somary. Sisa, zany lehilahy Kristiana todika. Zany a zavatra amboamboarino zany. Fa ny tena fiainam-panahy. Any zavatra mila tena za aloha dia tena tsoroko aminao fifaliana ho ahy mihitsy zany hoe zany lehilahy. Nanomboka mipetraka tao an-kiboneny tsika. Ilay sary an-tsaina ange zany. Alohany natongavana tao an-kiboneny aza ilay spermatozoïde. Misy firy ny isany. Miala avy any amin'ny dada ho any amin'ny neny. Fa ny anankiray amin'iny andry, saty zany.
sisany a ny anankiray ihany ary izy mandeha io tsy hoe fa zakingakinga io ianao io lehilahy kristiana dia tadidio fa zany mianganao ianao no spermatozoïde kinga indrindra sisa zay tavela io ianao mipetraka eo ambony w io fa noho ny kolontsaina tsy fantatro avy taiza tandremo efa tsy spermatozoïde tsony zao zafady ampianaro tsara ny soratra masina ampahafantaro tsara ny kristiana ny tenin'Andriamanitra sy ny fomba iainana amin'ny tenin'Andriamanitra matoa amin'ny resaka hoe miaramila sika tsy miaramila anao matso no ny antsoina antsika fa miady tsarany finoana zany nambarany tian'Andriamanitra ary tsy izy mihitsy za dia mamerimberina mandrakarivan'io tsy izy mihitsy zany hoe ao amin'ny fiangonana tsy ananao ny mikorotana satria miady ny kristianinao tsy mahalala ny Kristy zany fiangonana zany mahamenatra mila mianatra tsara sika ina marina mbarany tian'Andriamanitra mpiara-miady sika miady amin'ny asany maisintsika misy fotoana maratra ny namanao rehefa maratra ny namanao raisinizy dia batainainga anao entina makany amin'ny infirmerie satsany mba ho karakaraina ny any sasany tena maka ohatra direct mihitsy io misy kristianina anankiray nangala bola na tsy fantatrina tranga dia daroy rahalahatany apekary fifafie fifandinina pastera amin'ny resaka eto ary fantatro tsara zay lazaiko maika alohatsika anaraka loatra ny fandaminany zao tontolo izao fa aizany any Kristy maratry ny namanao iny misy zavatra mantsy ho azy ao vonjena izy karakaraina ry amin'ny fiainam-panahy satria misy marary ny fanany dia mila borosina tsara mila zavatra ongoto anao atao zay ampatanjaka azy dia averina eny amin'ny sehatry ny adiny ray izy zany ilay lehilahy kristiana mila mitombo amin'ny fahalalana ny famonjena isika Hebreo 10:7 Hebreo 10:7 ile teny malaza ary fa itsika tsatsareo ahoana izy fa isika tsy mba namany zay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa namany izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy mino ho amin'ny famonjena ny fanahy zava-dehibe aminao ve zany fiainam-panahy zany rangaha zava-dehibe aminao ve zany rehefa hoe miainga dia hivavaka sika tao aingana tsika zany maingana indrindra ao anatin'ny tokantranao rakizy karakaraina zao raha madama aoka tsisy lehilahy kristianina ka ny madama ndray ny mampirisika azy dia hivavaka tsy ao zany ohatra raisiko foana satria tao amin'ny fiangonana netiko dia nisy an'izany manle rangadôly izy mipasoka ny akanjony vadiny mipasoka ny akanjony zanany karakara ny sakafo izy vita dôly reo miakanjo dôly reo ndana amin'izay raka izy za matory tao amiko zany resaka taminy raha ty aloha ve lehilahy aloha sa tsy lehilahy fa ina natao hoe lehilahy ny atao hoe lehilahy dia ilay sanjory eo anatrehan'Andriamanitra mba hampatsiaro an'Andriamanitra mampahatsiaro an'Andriamanitra zany hoe mivavaka ny samijoro eo anatrehan'Andriamanitra ary milaza amin'ny olona ny amin'Andriamanitra
zay ny mahalehilahy anao. Isy fotoana manao conférence dia miteny an'izany mangataka anareo lehilahy rehetra mba mitsangana, dia mitsangana ny lehilahy rehetra. Aseho iny mahalehilahy anareo tonga dia mianana daholo. Ahoana zany ry paster? Aseho io ka ny ao an-tsainy lehilahy tsy inona zavatra hafa. Satria ilay hevitra zao tontolo zao tafiditra ao amin'ny fiangonana atao hoe mahalehilahy dia ary ambany ery azafady iny atao hoe mahalehilahy dia atao anatin'ny loha ato. Satria ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy ary Kristy ny lohan'ny lehilahy. Mpitarika mila mahafantatra tsara ny amin'ny famonjena isika mitomba amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Rehefa miteny hoe fahalalana izany midika an'izany misy hevitra ao anatin'ny saina ao. Ary Paoly apôstôly dia milaza hoe zaho ozy dia manao ny fomba rehetra hambabona ny hevitra rehetra mba ho aniza ho an'ny Kristy. Baboina ho an'ny Kristy ny hevitra rehetra. Ny fiangonana zany mila manao an'izany voaingana ny resaka tamin'ny conférence anankiray tamin'ny fiangonana anankiray. Zay fantatrareo problème ny fiangonana dia ity ilay zao tontolo zao dia lasa izy niala tao dia nikisaka tetsy amin'ny sisiny tetsy. Dia manao zay ataony eo ilay zao tontolo zao dia avy le fiangonana dia ka io tsy mety le ataon'ilay zao tontolo nefa ino mivavaka nataon'i Jesosy. Za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao, tsy maintsy eo anivon'izao tontolo zao isika. Dia mba firy ho ato amin'ny conférence io, firy amin'ny fivorian'ny mpandray fanasamy tompo. Ny FJKM fotsiny ohatra andresahako. Firy amin'ny fivorian'ny mpandray fanasamy tompo FJKM no mba efa nandinika hoe ahoana no fomba andoavan'ity firenentsika ity ny trosa izay mitambesatra amin'ny taranaka ho avy. Taizany nisy mpandray fanasamy tompo ny voroka zany ny fivoriany. Raha mbola tsy tonga amin'izany tsika mieritrereta. Mba fantatrao ohatrinona ny trosa ny zanakao sy ny zafikelina ao amin'izao fotoana izao. Izy amin'ny Kristiana ny FJKM tsy hiditra any amin'ny fiangonana hafa no afaka milaza hoe rehefa atambatra ny trosa rehetra izay nitrosain'ny fanjakana fandimbo teo dia izao isan'olona tsy maintsy alohantsika sy ny taranakitsika. Dia ny fiangonana tsy miresaka an'izany. Afaka milaza ianao hoe pastera tsisy hidira amin'ny fiangonana zany dia mahireza sy mahatanjasa mataotra ana amin'ny vadi-po fa mbola ibabe ny trosa ihany ny zafikelinao sy ny zafin-dohalikao. Tsy maintsy miditra amin'izany tsika. Zany ny famonjena izay miatra mihitsy ao anatin'ny fiainana andavanandro ny olona. Za dia tena isan'andro dia izay mihitsy manana fiainana mandrakizay olombovontsy fo maraina amin'izany tena. Aloha dia izay ny fiainako amin'ny tokantranoko tsy maintsy za no matory fara ary za no fo voalohany. Satria maninona? Satria lehilahy. Za tsy milaza hoe ianao zay matory voalohany dia mifo farany na mifamadika amin'izany. Tsy za akory no alaina tahaka fa zay ny any iainako ny mahalehilahy Kristianay. Ny tarehako no hitany zanako farany alohan'izy raikitory. Dada dia hometra tanana aminy amin'ny tsodrano azy. Satria izany nambarany tenin'Andriamanitra. Dia izay avy matory. Vao mifoha maraina ny zanako dia nitarehako no hitany fa tsy nitarehan-dramatovadika. Jereo ny fomba iainanao ny maha-kristianina lehilahy ianao dia atao fantatro ny vady aman-janakao zany. Ty ilay lehilahy nandray famonjena. Raha tsisy io Jesosy Kristy io ry zalahy vita tsisy resaka. Fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy azo antoka ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina ary mahafantatra amin'ny Jesosy Kristy. Ny hoe mahafantatra tsy mahafantatra ny tena dika ianao fa mahalala ginosko. Zany ny ambarany tenin'Andriamanitra. Amaraparana zao mba ahafahanareo manontany ho iaho teny am-piandohana hoe
misy zava-dehibe zay ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ilay Efesiana 4:7-7 io. Lehilahy lehibe mahatratra amin'ny ohatry ny lehibe ny fahafenoan'i Kristy. Tonga any amin'ilay teny hoe fahafenoana mantsika izao. Efa nresantsika teo hoe lehilahy dia mahatratra eo ny lehibe ny fahafenoana, ny lehibe ny resantsika teo zany tena goavana be. Mahatonga amin'ny resaka hoe hatrany amin'ny taranaka fandimby taky ny ahoana re ny fiheverantsika sy jerentsika an'izany. Fa tonga ao amin'ny teny hoe fahafenoana isika izao. Io teny hoe fahafenoana io a izy dika amin'ny be dehibe izy io. Fa eto izy dia milaza fahaiza miaina. Ny lehibe ny fahaiza miaina ny Kristy. Raha hianatra fahaiza miaina tsika zany tsy fahaiza miaina n'izao tontolo zao, fa ny fahaiza miaina ny Kristy. Ny fahaizana mitia, ary mitia tonga hatrany amin'ny miantra, compassion, mirehitra mihitsy ny amin'izany hoe ity misy olona vo, ity misy olona maharatra, ity misy olona niaran'ny fahavoazana mafy. Zany ake ny aina atsika e. Jesosy nidina avy any an-danitra dia nijery atsika izy dia mahita atsika olona vo, olona maharatra, olona pitehan'ny Satana. Dia nidina Jesosy ianao devoly ataoko mahita rarah, dia tena nipitehany Jesosy natao mahita rarah ny devoly. Ary nipitehany Jesosy ny ota. Dia afaka isika. Io ilay fahafenoana io, ilaina iaina ny fiangonana io. Ilaina iaina ny fiangonana io. Ao amin'ny filazantsara ilay fanoarana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy azo ny jiolahy teny an-dalana nakany a Jeriko, no tena sarin'izy io. Misy lehilahy anankiray tratran'ny jiolahy naratra saika maty, nahita azy ilay jentilisa, nandalo mpisorona fa tsoka, nandalo ny levita, zany hoe ilay mpivavaka tena araka ny lalàna, tsy sahy niatrika ny fahantrana ny fahavoazan'ny namany. Zany no tsy maintsy jeren'ny fiangonana Kristiana ankehitriny. Ahoana ny fomba hiatrehantsika ny fahorian'ny mpiarabelona amintsika ankehitriny, ahoana? Eto aho dia tsy maintsy manazava kely satria ho avy mantsy ny fifidianana filoham-pirenena. Ny zavatra mampieritreritra dia ity, la ny andro mifanilika andraikitra tsika. Zao ianona tsy naintondro, ianona ny karatra, ianona. Fa sa mba fantatrao amin'ny soratra masina. Genesis 1:1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny anarana hoe Andriamanitra amin'ny teny hebreo ao amin'io Genesis 1:1 io, Elohim. Ny fototeny ao anatiny hoe Elohim, Allah, A-L-A-H, tsy le deux L zany eto fa L anankiray. Ny dikany hoe Allah, tompona andraikitra. Raha ohatra zany ka adika raha-baky teny ilay Genesis 1:1 dia hoe ary tamin'ny voalohany ilay tompona andraikitra nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa noharian'Andriamanitra isika olombelona, nohariana araka ny endrika Andriamanitra, ka raha tompona andraikitra Andriamanitra dia inona zany isika? Tompona andraikitra. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra amin'ny nanaovany azy, sa tsy zany? Dia misy zavatra vaovao mipoitra ao. Lahy sy vavy no nanaovany azy. Zany hoe hatrany am-piandohana izaho sy ianao dia efa noharian'Andriamanitra ho tompo nandraikitra. Tsy misy amintsika na iray aza mahazo miala amin'izany ary tsy afy miala amin'izany.
ninina mitranga eto amin'ity firenena ity isika rehetra tsiraray avy reo mitompona andraikitra tsy mahazo manilaka andraikitra zay tsy noariana hanilaka andraikitra isika zany ny fampianarana mila ampitay ny fiangona raha eo sika mandray anjara amin'ny hoe za moa dia tena miandany ady satria ihany nananapotika zao nanapotika nitsy tsy fantatra ao ny makristianina anao hoy ilay tenin'Andriamanitra lahy sy vavy ny teny hebreo hafa mihitsy rehefa tsy asiana elanelana izy io amin'ny teny hebreo esorina ny elanelana rehetrarehetra dia atambatra le hoe lahy sy vavy ny dikan'ilay fitambarany lahy sy vavy vahaola dia averenao amin'izay nge Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no nahariany azy vahaolana no nahariany azy ny kristianina tompoko tsy mpamorona olana fa mpitondra vahaolana any amin'ny Genesis toko voalohany mbola tsy niditra ny fahotana nefa nomen'Andriamanitra ny vahaolana iza ny vahaolana ny lahy sy vavy mbola tsy nisy ny olana dia efa tonga ny vahaolana ento amin'izay zay olana rehetra mipitra eo fa voavahan'ny kristianina matoa zany tsy mivany problema amin'ity firenena ity tsy mivany problema an'izao tontolo zao tompona andraikitra ny kristianina rehetra fomba fiteniko azy amin'ny teny anglisy we are not a problem makers but a problem solvers isika tsy mpamorona olana fa mpamaha olana zany naharian'Andriamanitra atsika hatrany ampiandohana tompoko fa rehefa tsy ampianariny zany eo amin'ny kristianina dia mamorona olana izy mora ny mitorabato ny mpitondra fanjakana amin'ny fandimby hoe samy kristiana be dia be ny kristianina teo fa nampianarina azy ve izany rehefa tsy nampianarina azy dia zagagy ianao reo mahafantatra dia manomboka eto zany zao mody avy eto zany zao nareo rehetrrehetra dia aninona hamahaolana inona daolina ny olana to avrio ny vady aman-janaka petraka daolina ankizy petraka inona ny olana satria ianao inona satria ianao vahaolana zay ihany io ary ao anatin'izany ty ilay resaka hoe fahafenoan'i Kristy ity i Kristy mpamahaolana ny Kristy vavahantsika fa raha misy olana tsy mety mivaha eo dia ianao no mivaha zay ihany farany ny fahafenoan'i Kristy dia mila fahatarantsika tsara hoe iza marina moa zany isika lehilahy lehibe zany ny voalazany tenin'Andriamanitra teo lehilahy lehibe ny atao hoe lehilahy any amin'ny teny grika indray makany foana zany dia avy any mamoaka ny hevitra ny tenin'Andriamanitra mba ho atsika tsara misy teny anankiroa zay azo ampiasaina amin'ny antikanany hoe lehilahy ny voalohany andra ny aviany teny hoe andré sy ny hoe anthropos ny aviany teny hoe anthropologie samy teny grika daholo reo fa raisiko ilay teny hoe anthropos io teny hoe anthropos io misy teny anankiroa ny aviany izy io dia ny aner sy ny hopos inona ny dikany hoe aner dikany hoe aner hevitra ao amin'ny soratra masina ny resako ny dikany hoe aner dia ilay tsy mitsahatra miverina mitia ilay notiaviny hatramin'izay zay ny tena dikany hoe aner ny tena dikany hoe lehilahy dia ilay tsy mitsahatra miverina maneho fitiavana ny vadiny ny zanany ary isan'andro averiko amin'izay ilay zavatra nasaiky nataonareo teto tamin'ilay tsika teto iny
hoe ny lehilahy a dia mila maninona mivadiny isan'andro, mila mamina azy impiry intelo isan'andro ary atao ampy tiavana fa tsy hoe isa roa telo. zay le lazaiko anao hoe tandremy tsara tena amin'ny fofy any fitiavana. Ny lehilahy kristiana tompoko no spesialista ny atao hoe fitiavana. Sika rehetrao zany dia zay fa mifampiarahava zany dia manana spesialista hoe spesialista amin'inona amin'ny fitiavana. Ny vadinao dia mila batainy indray mandeha isam-bolana. Mazava iny tena ahoana raha zaka izy ozy ianao dia manao entraînement mandrabatongany zaka izy fara isan'andro mila mahay mampiseho an'izany. Averiko tsara io teny io, ilay tsy mitsahatra miverina mitia ilay mitiavy ny hatramin'izay. Ny hevitra faharoa ny hoe aner dia ilay tsy mitsahatra manahaka an'Andriamanitra ary mitaona ny zanany hanahaka an'Andriamanitra. Ilay tsy mitsahatra manahaka an'Andriamanitra. Vao mijery atsika zany ny vady aman-janakitsika dia mahita an'Andriamanitra. Azonao hoe zany gamba misy tonga dia misafolo za olona tsy mendrika an'izany. Marina fa tsy mendrika ianao, fa ianao tsy mendrika io mihitsy mitiavy ny Jesosy Kristy ary dia namboariny ianao ka lasa olombao vao. Tsy vitanao samirery zany fa vitanao miaraka amin'Andriamanitra. Zany angeny nanomezana antsika ny fanahy masina. Avy ny pentekosta hoa fifalimbeza ny pentekosta manana ny fanahy masina ianao. Faly ery ny ao an-trano iny ray dady iny mahafinaritra ery dady. Zay ny aner. Fa le teny anankiray faharoa ao anatin'ny anthropos dia ny hopos. Ny hopos sève raha miteny frantsay sève S dia io accent grave VE zany hoe ranokazo. Ilay rano mikorina ao anatin'ny hazo mahatonga an'ilay hazo velona tsara. Zany hoe ny aner sy ny hopos ny lehilahy zany dia ilay olona afaka mitondra aina mandrakariva ao anatin'ny tokantranony ao. Mikorina mandrakariva ao anatin'ny tokantraninao ny aina hatrany amin'ny fakany rehefa miresaka an'izany sève zany ianao amin'ny hazo ao mikorina iny dia mandeha hatrany amin'ny farany kely indrindra any amin'ny ravina kely indrindra dia miverina misy an'izany vezivezeny zany ao anatin'ny hazo anankiray. Misy dika matoa Jesosy manohatra atsika amin'ny hazo. Tsy misy hazo tsara mamovo ratsy ary tsy misy hazo ratsy mamovo tsara. Matoa izy nanohatra ny tena atsika amin'ny hazo. Misy dika an'izay. Misy dika an'izay. Faranako ilay izy. Inona midika an'ilay hoe noharina amin'ny hazo tsika? Mila faharetana zany. Mila faharetana zany. Mila fiorenana tsara zany. Mila fitomboana izany. Ny hazo tsy maintsy mitombo. Za dia mamerimberina an'ity fampianarana ity. Anisan'ny manahirana Kristiana sasany ny mahita ny moa zany le fiangonana zandry ny razantsika azy moa matetika secte za dia milaza hoe tsy secte reny. Raha lasa anabavinao reny aza sektsakevana. Inona ny manahiranao? Izy dia mangalatra ny ondry ao anatin'ny vala ao. Tsy tahitra fotsiny ianao. Jesosy dia nilaza fantaro amin'ny voany ny hazo. Izy tsy manao hoe fantaro amin'ny voany ny légume. Azonao moa zany ny légume ambolena aingana be dia maniry dia mamoa. Fa ny hazo ambolena somary elaela vao mamoa.
ireny le fiangonana zandritsika reny légume morra maniry be ka légume ako isika ohatrany manintsika ohatrany tsy légume satria tsika azo efa ronjato taona maherika zany fiangonana misy atsika zany zay mahatonga atsika tena somary sahirana satria efa ronjato taona mahery efa miorona tsara asaina mikisaka tsy mety tsony misy fomba hafa ndray azona manavao azy a misy dikany be reny sary zay omeny Kristy reny ary veriko fa ny fampianarana tahaka izao raisitsika izao dia anankiray amin'izay afaka manova haingana ny fiainan'ny fiangonana mbola verika ihany raha isika rehetrarehetra nanatrika eto reto zany zao a no mitaona olona eninavy tamin'ny voalohany anteny hoe ray avy a fa rehefa raisina any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa olona eninavy isa-taona or pastera zany Kristiana eto zany so samy taona olona eninavy impirimiditra nareo rehefa amin'ny taona ho avy dia afaka roa taona tsy maintsy manampy pastera anankiray faharoa nareo efa lazaiko anareo amin'ny fitonjato ny Kristiana nanetiko tamin'ny voalohany dia nasaina nanao an'izany lasa mitaona olona ray avy faravakely roa alina zay amin'izao fotoana izao misaotra amin'ny tompo afa be deaibe ny mandeha satria mpianatra amin'ny université fa aleo koa andeha any satria manjary tsisy idirany sasany fa rehefa iainany ity maha-Kristiana ity Jesosy tsy mandainga mihitsy any amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo miteniko angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo sa tsara ne zany vita tompoko ahoana ny toy